One of the verses that I frequently think of in Anisan'ny tena relation tsy to the afaka tao last an-tsaiko days izay is mifandray a amin'ny andro prophecy in the farany book of amin'ny Daniel alina iray ao amin'ny that refers to bokin'ny the days Daniela of the izay Antichrist. milaza ny andron'ny And antikristy. we're living in the last days. I have no doubt about Ary that. ianareo mahalala fa And efa we're miaina amin'ny andro approaching farany the sika coming of the izao, Lord azoko and the antoka days of izany. tribulation Ary efa manakaiky ny and fiverenan'ny the tompo rise of the sy ny andro Antichrist, which fahoriana may be a lehibe, person or ary ny maybe a fisehoan'ilay group of antikristy people izay or mety power or something. We don't olona know na exactly. vondron'olona na When it does fahefana take place, na it'll toy be izany very tsy dia tena against fantatsika mazava Christ fa and Christians, we rehefa know. tonga izy dia But hanolotra here it mafy says any in Daniel kristy chapter sy ny 11 kristianina. about the Fa time izao no when voalazan'ny such Daniela forces will arise. toko faha 1/20 And momba ny verse fotoana izay 32, isehoany Daniel izany, hery chapter izany. 11 Ao amin'ny andinin'ny faharoa and verse 30, 32. If you can Daniela turn there toko for faha a moment. 1/20, andinin'ny faharoa 30. It says that the Avadio kely aloha ny Antichrist, with Baiboly. smooth words, Izao no nolazainy ny he will antikristy turn to dia godlessness ambosy ireo izay those who mivadika act ny wickedly fanekena toward the ho tonga covenant. olona manohitra So when we an'Andriamanitra. interpret that in relation to what we've Raha understood mpifandraisitsika in the church an'izany in ny CFC, zavatra haitsika the ato amin'ny covenant today fiangonana means CFC dia only izao, one thing, ny the new fanekena covenant. amin'izao andro izao The new dia covenant midika zavatra tokana. promises Ny freedom from fanekena sin, vaovao, ny not just fanekena forgiveness of sins, vaovao dia but deliverance from mampanantena sin. fahafahana amin'ny The fahotana. new Tsy covenant, hoe there is no one priest. We are famelan-keloka all fotsiny priests. akory, In fa the new famonjena covenant, it's amin'ny not one man fahotana. running the show. We Ao are amin'ny building the fanekena vaovao body of dia tsy Christ misy together. mpisorona anankiray, And in the fampisorona new avokoa covenant, the isika Holy rehetra. Spirit is Ao amin'ny not fanekena outside of vaovao us, tsy hoe He's lehilahy inside anankiray of no us. manao fampisehoana, fa So, isika no but miara-manolona ny the tenan-Kristy. Ary ao amin'ny Antichrist and the fanekena spirit of the vaovao ny Antichrist will fanahymasina dia lead tsy hany people ivelan'ny tenantsika away fa ao anatintsika. from the new covenant. Kanefa ny fanahy antikristy And then, dia thus hitarika he ny will olona turn nalavitra them ny to fanekena vaovao, godlessness. ary izany no And we can see hahatonga that azy ireo happening ho lasa around the world manohitra today. We can n'Andriamanitra. see the Ary hitantsika mitranga eny amazingly amin'izao tontolo izao surprising izany things that are ankehitriny. happening in Hitantsika ny Christendom, in zava-mahatalanjona Christian mitranga eo amin'izao churches tontolo, eo that amin'ny tontolo are conducting kristianina. marriages Ao and amin'ireo things fiangonana that kristianina izay completely mankalaza contrary to the mariazy Word of izay God. mifanohitra tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Began with divorce, Manomboka now gone on to tamin'ny so many fisaraha-panambadiana unnatural things. izany Turn to dia mitohy godlessness, dia and it's lasa misy all zavatra because tsy voajanahary. they have Niova ho rejected and mpanohitra neglected n'Andriamanitra satria the new covenant. efa nolaviny sy notsinotsiniaviny They ilay are fanekena living by a vaovao. standard of morality which Ary the ny world toe-panahy dia has. mitovy amin'izao You know, the tontolo izao. difference that Adam Fantatrao fa ny mampiavaka ny was Adamo given a choice in the Garden of Eden dia nomena safidy izy living by the tao amin'ny tree of zaridaina knowledge of good n'Edena, and evil, which means by na your izy own hivelona amin'ny hazo understanding fahalalana ny tsara of sy good ny and evil, ratsy, or izay midika he hoe could live by the amin'ny tree of fahatakarany life, tenany which ny is tsara sy depending ny on ratsy, God na every hivelona moment, amin'ny hazon'ny like fiainana a izany hoe branch fahavelomana miankina depending on the amin'Andriamanitra tree every mandritra ny moment fotoana of the rehetra sap. tahaka ny sampana That's a miankina different way amin'ny of life hazo altogether. mandrakariva mba The tree hahazo of knowledge ranonkazo of good izay and evil is knowledge fahavelomana that hafa I've tanteraka. absorbed through the years. Ny hazo And I fahalalana ny now ratsy sy ny decide what's tsara good dia and what not ireo good. I know what's right, what's fahalalana wrong. anangoniko hatramin'ny And that's how nandritra the ny world taona lives, and maro that's how a lot ankehitriny of dia Christians live. izao no mandidy izay ataoko Whereas sy God wants izay tsy man to ataoko. live by every Fantatro ny word that marina proceeds from the sy mouth of fantatro ny God. diso, toy It's izany ny not veloman'izao just reading the tontolo izao, Bible in the ary morning. toy izany No, koa a ny lot of people veloman'ny who read the kristianina Bible in the maro. morning do not live Kanefa by tian'Andriamanitra ny the olona word of hivelona God. amin'ny To teny live by rehetra the izay word of mivoaka God ny means, in vavan'Andriamanitra. simple terms, Izany dia tsy like hoe the mamaky branch baiboly in the isa-maraina tree fotsiny, tsia. produces Misy fruit. olona betsaka mamaky There's not baiboly a isa-maraina single tsy mivelona moment amin'ny when tenin'Andriamanitra. that Ny branch hoe is velona not amin'ny receiving tenin'Andriamanitra dia sap izao raha dika tsotra from the tahaka ny tree. sampakazo izay mamoa. That is to Tsy live by misy the fotoana word na of kely God aza izay tsy andraisan'ilay constantly sampana from morning ranonkazo till avy night. amin'ilay hazo. This is Toy the way izany no Jesus velona lived. amin'ny tenin'Andriamanitra. So that Tsy is the new mijanona mihitsy covenant. hatramin'ny They could maraina not have it in the mandra-paly old ny andro. covenant. Izany ny fomba The ny old iveloman'i covenant is Jesosy. once in a while Izany the ny prophet would fanekena come and vaovao. speak, and if there was no Tsy misy prophet in olona your afaka lifetime, mivelona toy you izany just missed it. tamin'ny fanekena taloha. And now and then God would speak, Tamin'ny but not fanekena all the taloha dia tsy time. indraindray fotsiny no mba Even nisy Abraham mpaminany and tonga sy ny Elijah and teny. John the Baptist, Ary they raha heard tsy nisy God mpaminany occasionally. tamin'ny androm-piainanao dia tsy But the naheno wonderful ianao. thing in the new covenant is we can Malakala hear na ny God not tenin'Andriamanitra only fa tsy every isaky ny day, hetsika akory na but dia ry Abrahama every sy Elia. moment. Is Jaona there a mpanao single batisa dia tena moment mahalana be no when a nanehoany branch is not ireo receiving sap nahenony izy ireo from the tree? an'Andriamanitra. Think of Fa ny that picture, my mahafinaritra be brothers amin'ny and fanekena sisters. vaovao dia izao. Afaka That maheno is how an'Andriamanitra God wants isika, us to tsy live. isan'andro fotsiny fa amin'ny Jesus fotoana said, rehetra. as the Moa misy branch segondy iray cannot izay tsy produce fruit ifandraisan'ny sampana without being amin'ny in the tree, hazo neither azahoan'ny can you. ranonkazo. It's a beautiful picture. Tsy I hain-tsaino izany always think sary of that. izany raha I lasana think of that bava. when I Toy get up izany to ny speak. tian'Andriamanitra I ivelomantsika. say, Lord, I Jesosy want to nilaza be like hoe that tahaka ny branch in sampana the tsy mahay tree. mamoa Then I'll raha always misaraka have amin'ny something hazo flowing dia from tsy you. mahay koa Not ianareo
ireo tsaratsara tarehy izany ary saintsainiko foana saintsainiko izany rehefa mitsangana hitory teny aho tompo tahaka ilay sampana miaraka amin'ny aho zao ka azo zavatra mikoriana avy aminao foana fa tsy ny zavatra nampirisiko tao an-dohako nandritra ny fianarana natao ka avy eo alohan'ny vavako tsy izany no tena asa fampoana fa izao dia teo sampana eo amin'ny azo mandrakariva
tsy hoe mandritra ny fotoana hitorikiteny ihany fa isan'andro amin'ny androm-piainako rehetra sy tonga tampoka amin'izao fotsiny izany raha lasana bavy kanefa izany ny velomana izay tsy maintsy irinao fantatra manirifa velomana izay anananao fifandraisana amin'Andriamanitra mifamezivezy tahaka ny sampana sy ny hazo ka tsisy fotoana na kely aza izay hamainanao maintsy foana ny ravinao ary no foana ianao izany no fitahiana mahagaga avy amin'ny fanahy masina ao anatintsika ho fanekena vaovao kanefa izao koa no lazain'i Daniela toko farak 12 andininy faharoa amby 30 na dia mizotra tahaka izany aza ny olona sasany ny tapany voalohany amin'ny andininy faharoa amby 30 amin'izao fotoana iainantsika izao ny olona izay mahalala an'Andriamanitra dia mifeno hery ary hanao zavatra mampiaiky zavatra mahatalanjona ho an'Andriamanitra ary tiako ianareo ry rahalahy sy ranabavy rehetra mba tsy hanambaniny ny tenanareo ka tsy hanana complexe d'infériorité satria misy antony maro itenenanareo hoe Andriamanitra tsy afaka mampiasa lazaiko aminareo hoe inona ny antony ny devolo no mampisainanao tahaka izany afa-tsiaroviny ianao ireo zavatra tsy maro nataonao taloha inandanianao foana amin'ny fiainanao teto sy teroa nandritry ny taona maro ekena kanefa mino aho fa ny rano Jesosy efa nanadio antsika tamin'ireo fahotana rehetra ireo ary ny atao hoe no amarinina dia izao tsy hoe atao tahaka ny tsy nanota hatramin'izay nenanao na izay ihany na dia izay aza dia efa zava-dehibe eritrereto hoe miteny aminao Andriamanitra hoe rehefa mijery anao dia olona tsy nanota na indray mandeha aza hatramin'izay miainana no hitako izany no tena zavatra mahafinaritra be ho ahy kanefa manoatra noho izany dia tahaka ny hoe tsy nahazonao tilatsaky ny moyenne na iray aza nandritra ny fiainako rehetra mahazo moyenne daholo tsy izay no hoe no amarinina dia midika hoe olo marina hatramin'izay miainako no nahitan'Andriamanitra hoe tsy nahazonao tirata tena nahazo 20/20 foana hatramin'ny andro voalohany miainako mino ve ianao fa izany no dikany hoe no amarinina atao amintsika izany no atao hoe no amarinina tamin'irany ary mino aho fa izany no isan'ny zava-dehibe indrindra izay tsy maintsy atsika ampy tsy maharesy lahatra antsika raha te ho tafahorina taro amin'Andriamanitra isika ary izany no zavatra izay mampiofitra ny fototry ny devolo ka tsisy toerana azo nijoroana izy dia tsy mitsahatra mampijaly ny mpino ataony mahatsiaro tena fa diso sy meloka tamin'ny zavatra nataony taloha izay efa nifona ny imbetsaka saintseny ireo fahotana mahatsiravina nataonao taloha impiripiro ny efa nifonanao ireny azoko antoka fa efa nifonanao imbe dehibe hatry na kristianina anao kanefa indray mandeha fotsiny ny tokony nifonanao dia ampy izany hoe mampiseho ny herin'ny devoly mahavita mandeha amin'ny fisainantsika satria isika tsy nino rehefa miteny Andriamanitra hoe efa novidiko tamin'ny rano Jesosy ny fahotanao efa nolazaiko fa marina ianao tao amin'ny Kristy tena sarotra be ny mihinan'izany fantatro satria taona maro no nitolomako tamin'izany kanefa tamin'ny farany dia izao no nitondra fitsarana tao am-poko ny olona izay mahalala Andriamanitra dia ho feno hery ary raha te ho feno hery ianao dia ataovy azonao antoka tsara ny fiorenanao eo amin'ny fahamarinan'i Kristy fa tsy hoe manao be mokondoha tsy maintsy ataoko tsara ny fiainako na hiteny hoe izao aloha manomboka an'io dia hanao ny sitrapon'Andriamanitra izao manko resantsika foana ny hoe mitondra ny hazo fijaliana isan'andro dia mety irere ianao hoe izao amin'izay hitondra ny hazo fijaliana isan'andro izao dia miteny aminao tsy esoriny devoly ny toeram-pamaharana ao aminao aoka ianao iorina ao amin'ny fahamarinan'i Kristy izay ihany fahamarinako rehetra mba ny fitondrako ny hazo fijaliana isan'andro dia vorodamba misy indray ao anatrehan'Andriamanitra mety hiteny ianao hoe izany fomba fijerinao izany dia ve tsy hahatonga anao hanamaivana ny fahotana tsito ny zavatra azoko lazaina dia rehefa tafahorina ao amin'ny fahamarinan'i Kristy ao dia vao mainka manana fomba fijery tena entitra manohitra ny fahotana any ka tsy hanana ny devoly falifana ny fisainako fa tsy afaka manelingelahy izy ka tsy afaka nozongozinay hananako fisalasalana ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra eny akafanahy izy na Jesosy aza nalainy fanahy mainka vai ianao kanefa raha mahalala an'Andriamanitra ao ianao dia ho feno hery tadidio izao teny izao ny olona izay manala an'Andriamanitra dia ho feno hery amin'ny andro farany mba handreseny ny zavadrehetra tsy ny fanenjehana fotsiny ihany fa ny tahotra rehetra izay hamelo ny olona amin'ny andro farany ary hanao zava-mahagaga ao an'Andriamanitra izy ireo izay ny tapany faharoa amin'ny io andininy io kanefa mitony laza ao amin'ny andininy 530 ary isy ho lavo koa ny manan-tsaina izay no nolazainy eto ary izay no nomena aza fanontena lehibe araka ny dikatenin'ny Baiboly velona Living Bible dia ho lavo rehefa tsy mitandrina ianao rehefa tsy miambina fa miankina amin'ny fahamarinanao ary tsy ataonao izay hanananao fotsiny misy efitrefitra sy fieritreretana madio dia ho lavo ianao na aiza ny fiangonana lehanao na firy taona no efa nahampino anao misy ireo ho lavo
ireo manan-tsaina, ireo izay natakatra ny fanekena vaovao dia ho lava. Kanefa na izany aza dia hamindra fo ny Andriamanitra ka hampiasa izany fahalavona izany mba hizahan-toetra sy hanadiovana ary hamotsiana azy ireo. Tsy mahavariana ve izany hoe rehefa hitan'Andriamanitra fahatsoram-ponao, mino fa izany no tadiavina. Tsy fahadiovana no tadiavin'Andriamanitra voalohany indrindra. Andriamanitra tsy mitady ny fahadiovana ao aminao ao voalohany. Ny tadiavina dia fahatsorana sy filazana ny marina. Moa izany, ny fahadiovana mety mila fotoana. Ny fahatsorana izany hoe miteny izay ao am-po, filazana ny marina, tsy mila fotoana akory manao an'izany. Ny mpitsangajanga dia afaka miteny ny marina androany ihany ka manao hoe mpitsangajanga aho. Azonao atao ny milaza ny marina dia efa manana fiainam-pandresena azy ianao. Androany raha solafaka ianao ka tezitra amin'ny olona iray, lazao fotsiny ny marina hoe tompo, mifono aho fa tsy nahatana ny fahatezerako mamela ahy. Izany ny filazana ny marina, izany ny fahatsorana ary azo diovina eo ihany ianao. Aza mitady ny ana-marina tena, aza mitady izay ilana hoe satria be loatra ny zavatra ny anjary tamiko tamin'iny mila tsy ho zakako. Tsy ho vela mihitsy ny heliko raha izany, lazao fotsiny marina hoe efa nanota aho ary dia ho diovina miaraka amin'izay ianao ary afaka miaraka mandroso amin'Andriamanitra. Aza mety ho mpanamarika tena velively mihitsy. Ny mariky ny fariseo dia izao, mpanamarika tena izy ireo ary Jesosy dia niteny hoe fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Luka 2:11-12. Ianareo izay mpanamary tena eo anatrehan'ny olona dia fahavetavetana amin'Andriamanitra. Hatramin'izay ny ainako aho dia tsy mbola nitady fahamarinana ny tenako teo anatrehan'Andriamanitra na teo anatrehan'ny olona. Izao dia te-hijoro foana aho eo amin'ny fahamarinan'i Kristy ary tiako madio foana ny eritreretiko eo ihany, tsy ankiandriandry. Tonga dia hifonako ny fahotako na tamin'ny fisainako na tamin'ny teniko, ny zavatra nataoko. Indraindray ny fihetsika manaloana ny olona izay tsapanao tampoka fa tsy mendrika na amin'ny tsaratsara olona. Tsy misy mahafantatra satria tsy misokatra ny vavako. Kanefa tsapako fa tsy mety. Avy hatrany eo dia miteny hoe mifono tompo, tsy mendrika ny fihetsika. Tsapako izay satria no hazavainao aho ary tiako esorina hiala amiko manomboka izao izany. Diovy eo amin'izay, amin'ny ran'ny Kristy ary ampio aho mba hanana ny fitiavan'Andriamanitra miboboka avy ao am-poko amin'ny alalan'ny fanahy masina. Io olona io mety tsy hanova ny fihetsiny manoloana mihitsy, fa ny fihetsiko manoloana azy kosa dia iova. Ho tonga be fitiavana aho. Izao tsy miteny hoe lasa te hifandray ampahany amin'ny olona rehetra aho. Tsia, Jesosy tsy nifandray ampahany tamin'ny fariseo, kanefa maty ho an'ny fariseo izy, fa mendrika ny fihetsiny. Mety tsy hanana fifandraisam-panahy amin'ny mpino marobe koa, kanefa ny fihetsiko tsy maintsy ataoko mendrika. Te handeha amin'ny zavatra miaraka amin'Andriamanitra aho. Zava-dehibe indrindra izany. Ny olona mahalala an'Andriamanitra dia ho feno hery ary hanao zavatra mampiaiky ary hiambina. Izy no hiaro antsika tsy ho lava. Tena ilaintsika tadiavina koa izany hoe rehefa nahavita mijoro ka tsy ho lava isika mandritra ny fotoana elaela, dia mora amintsika ny manomboka amin'ny saina hoe nahatoky aho ka vitako ny niaro ny tenako tsy ho lava. Taimboraka izy no niaro ahy tsy ho lava. Rehefa nandeha teny ambony rano Petera tamin'ny dingana tsirairay nataony, dia Jesosy no niaro azy, tsy hilentika ao anaty onja. Fa raha vao nierikerika tetsy seroa, avy tonga dia nilentika. Ilaiko ny mahatsiaro mandrakariva, fa Jesosy irery no mahavita miaro ahy tsy ho solafaka. Fa mety anontany ianao hoe ahoana no atao ahatsiarovana an'izany amin'ny fomba rehetra? Zavatra marobe no alehan'ny saiko. Amin'ny voalohany dia somary sarotratra kanefa n'inona fafinao sy ataonao dia ho tonga fahazarana ka lazao foana hoe tompo, matoky aho fa ho azonao. Matoky aho fa ho azonao. Ho azonao dia ho avy ny fotoana izay mahatonga ahy ho fahazarana ho anao fa atoko ny tompo ianao ka na oviana na oviana. Tsy sahihazo, tsy isahy izao amin'ny zavatra rehetra vitanao, tsy totosanao na indray andro nandresenao fahotana. Tahaka izany no fomba hiarovantsika ny fifandraisantsika miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra te hiteny antsika amin'ny fotoana rehetra. Ary raha mihaino an'izany ianao dia tsy ho lava, indrindra amin'izao fotoana izay iainan'ny olona matahotra izao. Inona moa izany ny zavatra miaro antsika mba tsy ho lasa rembon'ny tahotra? Ho lazaiko anao. Andeha jerentsika ao amin'ny Isaia 50. Isaia 50:1-4 vakitsika. Jehovah Tompo nanome ahy ny lailan'ny efa mpianatra mba ahaizako manao teny mampatanjaka izay reraka. Fa ny tapany faharoa no tiako hiaviana. Foazy ny isa-maraina aho, eny, ampandrenesy ny sofiko hiainy tahaka ny mpianatra, te hampahery anao aho. Tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra aloky ny vavan'Andriamanitra. Ary miteny isa-maraina izy. Fantatrao ve fa ny Baiboly dia manomboka amin'ny Genesisy 1 milaza fa isan'andro dia miteny Andriamanitra.
Ny andro voalohany izy ny teny, ny andro faharoa izy ny teny, ny teny foana izy mandra-panaon'ny olona hanana ny endrik'Andriamanitra tamin'ny andro fahaenina. Fantatrao hoe fa ny hafatra tiany ampitaina amin'izany isan'andro eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao dia te-teny amiko Andriamanitra. Tsy misy na indray andro aza voadingana, isan'andro izy efa miteny mandra-pahatonga ny andro farany anaovany aho tahaka ny endriny, tahaka nanaovany any Adama, tahaka ny endriny izany no afatra ampitain'ny toko voalohany ao amin'ny Baiboly izay tsy inona akory fa niavatry ny Baiboly iray manontolo raha-mpangoina. Koa dia foaziny isa-maraina aho tsy hoe hamaky Baiboly mandritra ny fahefatradiny fotsiny, izao koa mba mieritreritra toy izany taloha, fa izao dia takatro Jesosy no resahany eto. Ny fo maraina izy ary manomboka miaino ny iraina, ary tsy mijanona miaino azy izy mandritra ny andro manontolo. Ary vokatra izany dia izao, mino fa na amin'ny alina efa matory aza Jesosy mbola miteny aminy Andriamanitra, na ao anatin'ny nofony azy dia itenenan'Andriamanitra. Mino fa arakaraky ny anohantsika an'Andriamanitra bebe kokoa, mandritra ny andro no itenenan'Andriamanitra na dia ao anatin'ny nofontsika aza. Ary rehefa nandre zavatra Jesosy dia miaino tahaka ny mpianatra izy. Fantatrao hoe ny dikany hoe mpianatra, ankatoaviko izay rehetra henoko na inona mety ho vokany, ary tohizany ao amin'ny 17. Fa Jehova Tompo no hamonjy ahy izay hamafisiko tahaka ny afo vato ny tavako, hanaovako ny sitrapony. Ary satria izy hamonjy ahy, izy no hameloko ahy. Ary isika koa dia afaka miteny hoe inona ary no mampitahotra ahy? Jehova Tompo no mamonjy ahy, zavatra dehibe tokoa izany. Izao no lazain'ny Jesosy eo amin'ny Jaona toko 17. Jaona toko 17. Ny nanomboantsika azy dia tao amin'ny Daniela toko 12:30 hoe ny olona mahalala an'Andriamanitra dia ho feno hery amin'ny andro farany. Izany dia tena zava-dehibe indrindra, mahalala an'Andriamanitra. Ireo fantatro izany. Hatramin'ny farandron'ny Paoly dia nanoratra ho an'ny Filipianina izy. Filipianina toko 4. Ny riko indrindra dia ny alaala azy. Mety izy hiteny hoe ô Paoly, fangatsy hoe efa fantatrao tsara moa Kristy? Dia ho valiany hoe eny, kanefa arakaraky ny ahalalako azy betsaka mbola tiako halalana azy bebe kokoa hatrany. Azo oharina amin'ny mpivady tena mifankatia fatratra. Iriko no tahaka izany daholo ny mpivady rehetra. Rehefa mivady izy dia fantany fa mifankatia izy, fantany fa zara raha mifankalala izy tamin'ny voalohany, hany ka te hifankalala bebe kokoa hatrany hatrany, te hifankatia bebe kokoa hatrany, arakaraky ny fandrosoan'ny fotoana ary tsy ampy azy ny fankatiavana omalina tamin'ny herinandro ambony fa mbola te hifankatia bebe kokoa hatrany, sy hifankalala bebe kokoa hatrany. Mifankalala bebe kokoa izany ny tiany Jesosy hiainantsika miaraka aminy koa, tahaka ny fifandraisan'ireo mpivady. Ny olona mahalala an'Andriamanitra dia ho feno hery. Ary izao ny lazain'i Jesosy eo amin'ny Jaona toko 17:7. Izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao. Araka rehefa nolazaiko matetika ny fiainana mandrakizay dia tsy midika hoe tsy mety maty intsony, satria ny olona mankany amin'ny helo koa dia tsy mety maty intsony. Tsy misy fifandraisany mandrakizay izany. Ny fiainana mandrakizay dia fiainan'Andriamanitra, fa tsy hoe fiainana tsy misy fiafarany akory. Eno tsara ny fiainana mandrakizay dia fiainana izay tsy mba manana fiandohana izany no iantsoana azy hoe mandrakizay. Aza ilay hoe tsy misy fiafarana no atao an-tsaina fa ilay hoe tsy misy fiandohana. Na izao na ianao tsy manana izany fiainana izany, Andriamanitra irery ihany no manana an'izany. Ny fiainana mandrakizay dia fiainana tsy misy fiandohana. Ary azoko atao ny mahazo an'izany. Omen'Andriamanitra izany ary amin'ny alalan'ny fahalalana azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Noho izany ny zavatra iriko indrindra eo amin'ny fiainako dia tsy maintsy mahafantatra an'Andriamanitra. Mahafantatra an'Andriamanitra tahaka ny raiko, zava-dehibe loatra. Andriamanitra dia iray, zanaka ary fanahy masina. 3 fa Andriamanitra iray ihany. Ny tsy fahatakaran'ny saiko an'izany no porofo fa izany no marina, satria Andriamanitra dia ambony lavitra noho izao, ka tsy ho haiko mihitsy ny hanazava izany telo izay iray izany. Kanefa inoko amin'ny foko manontolo izany ary hitako ny fahamarinan'izany teo amin'ny fiainako. Izany mahafantatra ny ray, mahafantatra ny Jesosy Kristy, mahafantatra ny fanahy masina, mahafantatra ny ray aloha voalohany indrindra,
Jaona toko voalohany vakiantsika fa anisan'ny antony nahatokavan'i Jesosy tetỳ an-tany. Efa fantatsika ny hoe hamonjy antsika amin'ny fahotantsika ary ny anarany ataonao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Matio toko voalohany 9:20 dia avy eo hoe ahoana? Rehefa avy nonjena tamin'ny fahotako aho dia inona no tokony atao? Mbola vao ny lafiratsiny fotsiny izay tao anatin'ny fahotana aho dia navotana avy tao. Fa inona kosa ny lafitsarany? Ny lafitsarany dia izao mahafantatra ny ray aho. Izao ny toko voalohany ary vakiantsika eo amin'ny 9:20. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Ny testamenta taloha manontolo no tiany lazaina eto. Hatramin'ny Adama, hatramin'ny andro nandroanany Adama avy tao an-tsahany Edena, hatramin'ny andron'ny Pentekosta. Tsy mbola nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Tsy hain'ny olona ny mamantatra azy. Tany ivelan'ny olona tsirairay izy, fa ny zanany lahy-tokana no tonga nanazava an'Andriamanitra tamintsika, nanazava ny iray tamintsika. Izay no antony nahatongavan'i Jesosy. Jesosy dia tonga mba hanazavantsika hoe ohatran'izao ange ny iray. Tsy misy tokony atahorana ho azy. Tiako be ilay andininy anankiray rehefa jerenao ny toe-javatra nisy tamin'ny andro Atanazy. Vakio ny tantaran'ny fanasana farany rehefa nanantona an'i Jesosy Filipo ka niteny hoe mba azonao aseho anay ve ny iray? Dia ho ampy anay izany. Jaona 5:17. O Filipo tompo, aseho anay ny iray dia ho ampy anay izay. Tia hita indray mandeha fotsiny izahay. Dia o Jesosy, efa 3 taona sy tapany aho no niaraka taminareo dia mbola tsy fantatrao ihany ve aho Filipo? Rehefa nahita ianao dia efa nahita ny iray. Raha mijery ny fiainan'i Jesosy ianao dia ho fantatrao hoe ohatran'iza ny iray. Ary jereo ny toe-java-mitranga tamin'ny fotoana nitenenany an'izany. Vao avy nanasa ny tongony izy, fanasana farany io raha vakiana ao amin'ny Jaona 3:13. Nanao ny asan'ny mpanompo izy, nanasa ireo tongotra maloto ary tamin'izany no nitenenan'i Jesosy hoe fantatrao hoe fa tahaka izany ny iray. Ireo olona tena mampanetry tena izany. Rehefa misaintsaina an'izany aho hoe Andriamanitra miondrika manasa ny tongotra, Andriamanitra miondrika tahaka ny mpanompo eo anatrehako. Kanefa isika matetika manambony ny tenantsika amin'ireo namantsika. Tsy mbola mahafantatra ny iray isika. Ireo izay mahalala ny iray dia vonona foana hanompo ny hafa ary tsy hitady na oviana ny ho tompoiny. Tsy hanaiky ho tompoiny ny vadiny, na ny zanany, na ny mpiasany ao an-trano na iza na iza. Jesosy nanasa ny tongotry ny mpianany ary niteny hoe raha efa nahita ianareo dia efa nahita ny iray. Tiako atao eo anatrehako foana izany fahitana izany amin'ny fotoana rehetra satria fantatro fa ny olona mahalala an'Andriamanitra dia feno hery. Ary raha misy lavo ny olona sasany, izao tsy ho lavo. Maro amin'ireo manan-tsaina no lavo satria ny fahafantarana an'Andriamanitra dia avy tamin'ny fianarana ny Baiboly. Azontsika oharina amin'ny olona mianatra elektrisite amin'ny boky, kanefa ny ao an-tranony aza tsy misy jiro. Na dia hianatra ny zavadrehetra momba ny elektrisite aza izy dia tsy hampisy jiro ao an-tranony izany. Fa tsy foy angeny prizy raha tsy tonga dia mirehitra ny jiro. Ary ilay ranamana manatsofoka prizy mety tsy mahay maninona ny momba ny elektrisite, kanefa ny hitany hoe avy aiza ny hakana ny jiro. Koa ny fahaizana Baiboly dia tahaka ny fahalalana momba ny elektrisite, be dia be ny olona ohatr'izany, kanefa tsy misy mazava eo amin'ny fiainana. Mihoatra ny fahaizana Baiboly ny fahafantarana an'Andriamanitra, atsofoka ny prizy dia tonga dia mazava. Izay ilay fiainana mandrakizay dia mahafantatra anao ilay Andriamanitra tokana sady marina, mahafantatra an'Andriamanitra ho iray izay tia, izay mikarakara, izay tia hanasa ny tongotra, izay tia hanadio ahy, izay maniraka ny zanany lahy tokana ka tsy narovany ny zanany fa nomeny mamaim-poana ho antsika rehetra, tsy omeny antsika miaraka aminy koa va ny zavatra rehetra. Efa fahendrenina ho ve io andininy io ao amin'ny Romanina 5:9 vakiako aminareo. Iveko fa tokony vakiana ireny andininy ireny satria mety misy aminareo tsy mahafantatra, ko manana faharetana raha toa efa hainao ilay andininy. Tadio fa misy olona mbola zaza ara-panahy
tsy mahay ny tiako amakiana azy. He who did not spare his own son. Verse 32. Romanina toko fahavalo izao ny voalaza. Begins with verse 31. Izy izay tsy miaro ny zanahalahy, andiny faharoa amin'ny telopolo, manomboka amin'ny andininy faharaiky amin'ny telopolo ilay izy. Raha Andriamanitra momba antsika, iza no ahatohatra antsika? Lehibe izany teny izany, raha izany no velomana amin'izao tontolo izao. Tena mino ve ianao fa momba anao Andriamanitra? Sa mbola misalasala ianao? Raha izany dia tonga ho fantatrao ny iray. Ahoana moa no ahafantarako fa momba ahy Andriamanitra? Satria raha fantatro fa momba ahy Andriamanitra, tsy misy n'inona hatohitra ahy. Tsisy hatohitra ahy na coronavirus, na virus hafa, na olombelona, na ny antikristy, na ny miaramila, na ny devoly. Tsisy hatohitra ahy raha momba ahy Andriamanitra. So let's look at that. Is God Ny zava-dehibe indrindra dia izao, Andriamanitra tsy maintsy momba ahy. Koa andeha ho jerentsika izany, momba ahy ve Andriamanitra? Ahoana no ahafantarako fa momba ahy Andriamanitra? Izao ny voalaza eto amin'ny andiny faharoa amin'ny telopolo. Romanina toko fahavalo andiny faharoa amin'ny telopolo. Izy izay tsy miaro ny zanahalahy tokana, tsy meny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra? Ny zavatra rehetra. Izao no antoka ananako. Raha nomen'Andriamanitra ny zanany ho faty ho ahy teo amin'ny hazo fijaliana, dia omeny ahy miaraka amin'ny maimaim-poana koa ny zavatra rehetra. Tsy salasalana. Izany no ahafantarako fa momba ahy Andriamanitra. Rehefa saintsaingo izany, ny zanahalahy tokana aza tsy narovany ka nahoana moa no tsy nomeny ahy maimaim-poana ny zavatra rehetra izay ilaiko? Izay ilay Andriamanitra tsy maintsy mila fantatro. Mety eritreritra isika efa mahafantatra an'Andriamanitra kely ihany. Mamela ahy ampiseho aminareo ny fampaherezana nomeny Paoly amin'ny Timoty, izay efa mpino nandritra ny 5 taona, sady efa niara-nipetraka tamin'i Paoly ao amin'ny Timoty voalohany toko 9. Timoty voalohany toko 9 andiny faharoa ambin'ny folo. Miadiny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay izay niantsona anao. Ny ankamaroan'ny kristianina tsy mahatakatra ny dikan'io andininy io. Milaza ve io fa tokony hateraka indray Timoty? Ireo kristianina rehetra milaza fa rehefa nateraka indray ianao dia efa nahazo ny fiainana mandrakizay. Milaza amin'ny Timoty ve io fa tokony hateraka indray izy 5 taona taorian'ny hiovan'ny fo kristianina? Inona ary ny dikany hoe azony ny fiainana mandrakizay? Ny dikany dia hoe fantaro Andriamanitra. Ary Paoly dia efa teo amin'ny fiafaran'ny fiainana no tamin'ny Timoty hoe tantara ho rainao Andriamanitra. Zava-dehibe io. Mety tenenao hoe efa fantatro izy. Mbola mila mahafantatra azy bebe kokoa ianao. Azony ny fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay dia mahafantatra an'Andriamanitra. Faharoa, ny fiainana mandrakizay dia mahafantatra an' Jesosy Kristy. Andriamanitra no raintsika fa Jesosy Kristy no mpialohantsika. Ao amin'ny bokin'ny Hebreo dia vakiantsika ny titra entin'i Kristy izay tsy hitany amin'ny boky hafa ao amin'ny testameta vaovao. Tsy inona izany fa ao amin'ny Hebreo toko 9 andiny faharoapolo. Manara-dian'i Jesosy isika izay niditra tao anaty efitra lamba ho mpialohantsika. Tao amin'ny testameta taloha ny tao anaty efitra lamba no atafidiranao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ny toerana masina indrindra, eo amin'ny fanatrehan'ny iray. Ary izao no lazainy, Jesosy dia nanokatra ny lalana ho antsika niditra tao anaty efitra lamba ho mpialohantsika. Mila fantariko ny fomba fiainan'i Jesosy fony izy tetỳ an-tany. Izany no antony ianarantsika ny filazantsara. Izao dia mamaky matetika ny filazantsara mba ahitako hoe ahoana ny fomba fiainan'i Jesosy tetỳ an-tany. Ary mangataka ny fanahy masina aho ampiseho ny sombisombi-piainan'i Jesosy izay miafina ao anaty soratra masina ao. Tsy ny tantara ihany, ny tantara na ny ankizy aza mahay mamaky izany, fa ny fanahy masina mahay mampiseho amiko izay tao am-pon'i Jesosy rehefa mamaky foana ny fiainany aho. Ny fihetsiny maloana ny olona, ary inona no nataony teny anelanelana teny? Nahoana izy no mifoha maraina be mankany amin'ny tany efitra lavitra ny fonenany, mikatsaka ny sitrapony iray foana. Ahoana no miaina ny andro tsirairay? Izy no mpialoha mijery an'i Jesosy isika sady manohy ny fihazakazahana. Ny bokin'ny Hebreo dia boky lehibe, na dia boky tsy dia ankafizin'ny kristianina loatra, mampalahelo.
tamin'ny nanaovako ilay fampianarana mikasika ny baiboly manontolo izay naharitra 70 ora 70 ora ho an'ny boky 820 adiny 4 be izao no natokako ho an'ny bokin'ny Hebreo satria ny Hebreo no manazava ny mahaolona amin'ny Jesosy Kristy izay ataoko modely azo arahina kokoa mihoatra amin'ny boky hafa ao amin'ny baiboly. Ary raha te hijery an' Jesosy ho mpialoha ahy aho dia mijery azy eo amin'ny filazantsara ary maka tahaka ny nataony eo amin'ny bokin'ny Hebreo. Koa mila mahafantatra an' Jesosy isika amin'ny fijerintsika hoe ahoana ny fiainany, ahoana ny fietsiny teo anoloana ny zava-misy karazany natreny, ary rehefa avy eo dia mila fantatro koa ny herin'ny fanahy masina hanampy ahy amin'izany lalana izany. Noho izany dia mila mahafantatra an'Andriamanitra ho raiko aho, Andriamanitra ray dia raiko ary Jesosy Kristy ho mpialoha ahy. Ary fahatelo, mila mahafantatra ny fanahy masina ho mpanampy aho. Zavatra anankiray no nolazain'i Jesosy, hoy izany no amin'ny Jaona 4:12. Tao amin'ny toriteny nataony raha niresaka ny fiainana mandrakizay izy, mahafantatra an'Andriamanitra, mahafantatra an' Jesosy Kristy. Jaona 4:12. Talohan'izay dia niteny izy tao amin'ny Jaona 4:14 hoe ary izao mangataka amin'ny iray ary izy hanome anareo mpanampy hafa. Mpanampy iray fa mpanampy hafa. Ny dikany dia hoe ny mpanampy ny mpianatra tamin'izany fotoana izany dia Jesosy Kristy izay niara-niaina tamin'izy ireo. Fa ankehitriny hoy Tompo efa andeha aho ary izao angataka mpanampy hafa. Izao foana no mpanampy anareo hatramin'izay. Tamin'ny fotoana sarotra rehetra nandalovanareo mpianatra dia teo foana aho. Tamin'ny tafio-drivotra teo aho. Rehefa nisy narary teo aho. Na inona nitranga afaka mila vonjy tany amin'i Jesosy foana izy ireo. Izao anefa andeha izy. Tsy ho lavitra anareo aho. Haniraka mpanampy ho aty aminareo aho izay mitovy tsy misy valakampo. Jaona 4:12. Io mpanampy io dia ho eo aminareo mandrakariva ary 5:17 tapany farany. Amin'izao fotoana izao tsy ao anatinareo izy fa miaraka aminareo fotsiny tahaka niaraka taminareo nandritra ny 3 taona sy tapany. Ary raha mafisiko ny tenin'i Jesosy, niaraka taminareo mpianatra aho nandritra ny 3 taona sy tapany. Ary tao aorian'izany anefa mbola miady ihany ianareo hoe iza no lehibe indrindra. Mbola sahotahotra foana ianareo. Na dia efa nitsangana tamin'ny maty aza aho mbola sahotahotra ihany ianareo. Nidy aman-trano kanefa ho avy ny andro Jaona 4:12 ka ny fanahy masina izay miaraka aminareo dia hiditra ao anatinareo. Amin'izay dia ho fantatrareo izy ho mpanampy avy ao anaty. Amin'izay dia tsy hatahotra ianareo. Amin'izay tsy hidy aman-trano intsony ianareo fa hadanadànanareo varavarana tahaka ny nataony tamin'ny andron'ny Pentekosta. Zavatra mahatalanjona no nitranga rehefa mahafantatra ny fanahy masina ho mpanampy anareo ianareo tahaka ny hoe misy Jesosy ao anatinareo. Fony Jesosy niaraka tamin'izy ireo, tsy naharesy ny fahotana izy ireo. Mbola te handatsaka afo tamin'ireo Samaritany izy satria tsy nety niaino ireo. Mbola mifantahatra amin'ny namany sy miady toerana ary rivatra nitsoaka rehefa tonga ny olona hisambotra an' Jesosy. Izany rehetra izany dia niova satria ilay niaraka taminy dia efa tonga ao anatiny. Manahy aho ry rahalahy sy anabavy fa maro amin'ireo mpino ato amin'ny fiangonana CFC mbola tsy niaina ny fahafenoan'ny fanahy masina. Variana loatra isika amin'ireo fampianaran-diso ny fiangonana pentekotista sasany. Ao tsy fisian'ny fampianarana ao amin'ireo fiangonana sasany. Tsy mitsara ny fiangonana hafa ao. Misy mpino mahafatra-po ao amin'ny sasany, ao amin'izy ireny. Kanefa izao no lazaiko, ny ilayntsika dia ny fahafenoan'ny fanahy masina lalandava. That's the meaning of that word. Ephesians 5:18. Be being filled with the Holy Spirit. That is the secret. Efesianina 5:19 manao hoe aoka ho fenon'ny fanahy masina lalandava. Izany no dikany io andininy io. Efesianina 5:18 aoka ho fenon'ny fanahy lalandava. Izany no tsy ambaratelo ny fiainana kristianina. Satria andeha jerentsika ny Efesianina 5:18 aza ho mamidovay ianareo fa aoka ho feno lalandava ny fanahy masina. Dikan'izany dia izao tsy hoe ho fenon'ny fanahy masina indray mandeha. Eny e, isaoran'Andriamanitra nanome anao izany fahafenoana izany kanefa aoka ho fenon'ny fanahy lalandava. Amin'izay dia isaotran'ny Tompo mandrakariva ianareo.
dia hisy sira ao amponareo rehefa feno ny fanahy masina lalandava ianareo. Hisy hira ao amponareo na dia tsy mahay mihira amin'ny vavanareo azy ianareo, fa hisy hira kosa ao amponareo. Izany no voalaza eto. Mihira sy mikalo ao amponareo ho an'ny tompo, hisy kalo ao am-poko. Ary hisaotra lalandava na inona mety hitranga. Isika anie ka miaina amin'ny fotoana feno fanahiana, tahotra, gidragidra. Inona no hitranga? Inona no hitranga rehefa tsy misy sakafo intsony eny am-pivarotra? Inona no hitranga raha very ny asa? Inona no hitranga raha tsy mahazo séjour intsony ny sasany aminareo? Tahotra. Mifanohitra tanteraka amin'ny fisaorana mandrakariva. Izao no voalaza eto anefa. Rehefa mameno anao ny fanahy masina, aoka ho feno ny fanahy masina lalandava, dia hisaotra mandrakariva ianao, tsy hoe amin'ny zavatra iray na roa, fa amin'izay rehetra mitranga. Tompo, tsy takatry ny saiko hoe manao ahoana no navelanao hitranga eto amin'izao tontolo izao hoe zava-matahotra maro miseho ankehitriny. Kanefa mino aho raiky fa ianao ny tompon'ny teny farany ary ianao no mbola manapaka eto amin'izao tontolo izao. Andriamanitra mbola eo amin'ny seza fiandrianany ary tsy mahafoy ny azy mandrakizay izy. Eo izy ary mahatsiaro ny azy izy. Tsy andahoanao izy, tsy afoanao izy. Noho izany dia misaotra anao aho ny amin'ny fomba fitantananao izao tontolo izao. Tsy takatry ny saiko. Raha izao no mitantana izao tontolo izao dia nataoko araky ny fahendreko, kanefa ny fahendren'Andriamanitra ambony lavitra noho ny ahy. Raha izao no teo amin'ny toeran'Andriamanitra tsy navelako hisy coronavirus izany, afaka mandehandeha tany. Nefa izao no lazain'Andriamanitra. Tsy toa ao an-danitra aho no mandidy sy mamela izany. Mihevitra ve ianao fa ela izany raha tsy Andriamanitra no manome lalana? Misy kankana anankiray ve na virus anankiray izay afaka mandeha iray santimetatra kanefa tsy mahazo lalana avy amin'Andriamanitra? Tsy hisy velively izany. Izao mino fa ilay Andriamanitra izay mitantana izao tontolo izao dia raha itsika izay ao an-danitra, ary noho izany dia afaka misaotra aho. Tsy misaotra noho ny zava-dratsy aho, tsy misaotra noho ny aretina. Ka inona no misaorako dia satria ny raiko mitantana izao tontolo izao. Tsy misaotra satria tsy haiko ny manazava ny zavatra rehetra. Zavatra manjatony no tsy haiko hazavaina ary tsy hoe ary tsy te hanazava ireny aho. Fa zavatra iray mifantatra, ny raiko no mitantana izao tontolo izao. Tsy hoe ity tany ity fotsiny fa ny tontolo rehetra. Sy nilaza hoe rehefa mivavaka ianareo dia atombohy amin'ny hoe ray anay izay any an-danitra. Ny dikany azoko antoka tsara fa izy no raiko ary tia ahy ary azoko antoka fa izy any an-danitra mitantana izao tontolo izao. Tsy mbola nandao izany toerana izany izy ary izany no antony hisaorako. Ary satria izy no mitantana izao tontolo izao, misaotra azy ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho fantatrao ny zavatra mitranga rehefa feno ny fanahy masina isika. Jereo ange izao ny voalazana 9:20 sady manaiky ny namany avy. Ny hoe mifanaiky amin'ny fatahorana an'i Kristy dia izao. Manaiky aho hanome toerana tokony ho an'ny rahalahako. Tsy te hiditra ao amin'ny fiainan'ny hafa aho. Mijanona eo amin'ny toerako aho ary manaiky hanome toerana ny rahalahako. Hamela azy malalaka iaina aho anatin'ny fefiny. Tsy mihoatra ny fefiny hafa aho fa hoajaiko ny fefy manodidina ny vato. Hoajaiko ny fefy manodidina ny zanako. Hoajaiko ny fefy manodidina io rahalahy marefo ao am-piangonana io izay tsy mahaleo ny herim-panahy manintona ato amiko. Ny sasany amintsika mantsy manana herim-manintona fanahy. Ary raha rahalahy feno marefo sy sarokenatra ianao ao am-piangonana dia mora foana ho an'ny olona manana herim-manintona fanahy mampanaiky azy. Dia mihevitra ianao fa vitanao ny mampino azy zavatra maro. Tsy nanome toerana azy ianao, tsy navelanao hitombo izy. Raha misaringotra eny aminao foana izy dia ohatry ny olona ara-panahy. Fa raha vao tafasaraka aminao izy dia tonga olon-nofo satria tsy nomeko toerana izy fony izy niaina tamiko. Tsy maintsy homeko fahafahana izy. Aoka hanaiky ny namany avy amin'ny fatahorana an'i Kristy. Izany nataon'i Jesosy, nomeny fahafahana ny olona. Anisan'ny zavatra mahavariana indrindra hitako amin'ny soratra masina ao amin'ny filazantsara ilay toerana iray. Iverenako foana io toerana io. Ao amin'ny Matthieu 9:20 milaza hoe tamin'ilay niresahan'i Jesosy an'i Petera momba ny hananganana ny fiangonana. Izao no voalaza eto. Ilaza ny fahafatesany tamin'ny hazo fijaliana. Ao amin'ny Matthieu 9:20. Matthieu 9:20. Asehon'i Jesosy ny mpianany fa hijaly izy dia niaino izy ireo. Azonareo inona ve izany? 9:20. Dia nahataky Petera kely izy dia nanomboka nibedy azy Petera. Nibedy dia niteny mafy. Efa mba nibedy olona ve ianao? Tsy hoe manome torohevitra kely. Samy hafa be mihitsy ny manome torohevitra kely hoe tompo,
araky ny hevitro tsy tokony ho faty eo amin'ny hazo fijaliana kosa ianao. Tsy izany ilay izy a. Eto ny fibedesana. Ary zendana ihany aho hoe Petera no nahavita ny teny toy izany, fa ny mbola mahazendana koa dia Jesosy nanao ny tenany olona tsotra kely. Ka miara-mivezivezy tamin'ireo mpianana tahaka ny hoe mampianatra koa izy. Izy no nifidy ho tahaka ny iray amin'ireo, hanika ny hevitra izy ireo fa afaka hibedy azy sy hanitsy azy. Nataoko fanambo ho ahy izany, hoy aho hoe Tompo, tahaka izany no tiako ianarana miaina miaraka amin'ireo mpinamako na amin'ny tanora indrindra amin'izy ireo, ka tsy azoko atao mihitsy ny mampanaiky azy amin'ny maha izao ahy na noho ny hery manitona fanahy ananako. Tsy maintsy ataoko tsapany fa afaka izy mba hiresahany malalaka amiko, mba hifananiany amiko, mba hihomezana miaraka amiko, mba hibedesany ahy raha ilaina, satria tahaka izany ny Tompo Jesosy no nataonao fony ianao ty an-tany. Tsy mba niatakataka tamin'ny olona ianao, nefa mpitoro maro sy kristianina maro no miataka amin'ny be sy ny maro. Tsy sahy manantona azy ireo ianao. Misy eo olona ambony manana ny maha izy azy ka tsy azonao antoka tonona. Mpihatsara velatsia, ianaro Jesosy. Izao ny fiainana mandrakizay dia ny mifantatra anao Jesosy Kristy, ary fantatra Jesosy araky ny voalazany amin'io andininy io. Ahoana ny nataony rehefa niaraka tamin'ny mpianatiny izy ka nibedesin'ny Petera. Noho izany dia mila mifanaiky isika amin'ny fatahorana ny Kristy. Noho izany fantatsika ny iray fa raha itsika izay mikarakara-ntsika, tsy kamboty aho, tsy kamboty, tsy misy mpiahy, zanakalahy aho na zanakavavy aho, zanakalahy na zanakavavy isika fa tsy kamboty, tsy mpanompo isika fa zanakalahy sy zanakavavy, manandray isika. Fantatsika fa Jesosy Kristy ilay efa nialoha lalana antsika, tsy aniraka antsika mihitsy izy ho any amin'ny toerana izay tsy ialohavany antsika. Efa misainany ho avy isika. Tsy fantatra be ihany izay mety hitrangana io, hidiran'Andriamanitra aho, fa raha hiatrika any ampitso aho dia efa manana mpialoha lalana any amin'ny ampitsoko alohan'ny hatongavako any. Afaka miteny izany ve ianao fa eo ampiatrehana any ampitso dia efa manana mpialoha lalana ianao izay efa lasa nandeha any amin'ny andro ampitso mialohanao. Ary izao ny teniny aminao, manaray izay fotsiny ataonao. Tsy voatery andeha ho any amin'ny ho avy tsy fantatra ihany ianao, tsy fantatra ny ho avy amiko, fa izao kosa manana olona izay efa mialoha lalana. Tsy fantatra izay mitranga rahampitso, tsy fantatra koa izay hitranga rahariva. Ny fantatra dia efa misy olona mialoha lalana ihany. Manova zavatra maro be izany. Ny olona mahalala an'Andriamanitra dia feno hery. Ny olona mahalala an'i Jesosy Kristy dia manana fiainana mandrakizay. Ho feno hery izy ireo. Tsy atahotra amin'ny fahavalon'ny filazantsara, tsy atahotra izay virus fahavalon'ny vatana, tsia. Mino izy ireo fa ny Andriamanitra any an-danitra no mitantana ny zavatra rehetra, na ny zavatra bitika indrindra aza. Izy no efa nanisany volondohan'izy ireo. Mahavariana ange nangaran'i Jesosy ny ohatra ny zavatra bitika indrindra mety hiseho amin'ny fiainantsika, mba sainy kely ange. Inona ny zavatra tsinitsinina indrindra mety hatra amin'ny vatanao? Mifoha avy ao am-pandriana ianao indray andro ary mahita volo anankiray eo amin'ny ondanao. Tonga dia mitsamboatra ve ianao? Ny ahy efa be da be ny voloko mihitsy fa tsy mba mampitsamboatra ahy ny nahita volo anankiray eo amin'ny ondako. Tsy mahay, tsy manay. Lazaiko anao ny antony, satria efa voaisany ireny. Ary ny iraiko mahafantatra hoe tamfiry marina no hitsanany io avy eny an-dohako mankeo amin'ny ondana. Ary fantany fa efa miena isan'ny volondohako. Tsy mampaninona ahy ary ena hatramin'ny aotra aza tsy manahy. Satria fantany tsara avokoa ny zavatra tsinotsinona indrindra sy tsy misy dikany indrindra izay tsy mampihetsy-bolomaso antsika akory. Lazain'i Jesosy fa fantatry ny rainareo izany. Rehefa fantatrao ny ray, rehefa fantatrao Jesosy Kristy, tsy ho raiko tahotra mihitsy ianao. Fa n'inona mety hitranga, na inona heverinao mety hitranga, samy manontany tena. Moa zava-dehibe noho ny fihitsanan'ny vola anankiray ve izany? Raha eny, koa nahoana ary ianao no sahirantsaina? Satria raha ny zavatra tsy misy dikany indrindra toy ny very vola anankiray aza, lazain'i Jesosy fa fantatry ny ray. Izany no zavatra tsy misy dikany indrindra, miatra amintsika tsirairay avy, singa ambony ray, amin'ireo volondoha nampitrisany izay ireo misy anankiray mihitsana, avy hatrany dia fantany. Dia raiko Andriamanitra tamin'ny fidianan'i Jesosy ohatra toy izany. Nalainy ohatra koa ny voromanidina.
tsy misy na tsintsina iray aza latsaka amin'ny tany, izany hoe tsy misy tsintsina iray maty na tsy misy tsintsina iray nararika maty. Tsintsina iray ny amin'ny toerana tsy fantatra any, ao amin'ireo tsintsina napitrisana dia misy anankiray marary, tratra amin'ny karazana virus dia maty. Fantatry ny raiko izany. Dia mihevitra ve ianao fa tsy fantatry ny raiko ny momba anao? Heverinao ve fa tsy takatry ny raiko hoe misy virus mety ho tafiditra ato amin'ny vatako? Heverinao fa tsy fantany ve izany? Raha heverinao fa tsy fantany izany dia tsy mino an'Andriamanitra velively ianao. Mamela ilaza aminao. Tsy mino ny fisian'Andriamanitra akory ianao kanefa mihevitena ho kristianina. Alaim-panahy isika. Marina izany. Na Jesosy ary azo mifankampanahy, nalaim-panahy tebiteby. Marina izany. Izao mety ho azo mifankampanahy amin'ny rehetra rehetra. Jesosy ary nalaim-panahy hamono teny, hitsambikina avy eny amin'ny tampon'ny tempolo. Izany no zavatra ratsy indrindra. Ka maninona moa? Ny fankampanahy tsy midika ninninona. Rotoeriny fotsiny izany. Raha izay fankampanahy mety alaim-panahy ianao hijery porno. Tsy midika izany fa olona ratsy ianao. Toery fotsiny izany. Mety alaim-panahy ianao hamono teny. Toery izany. Mety alaim-panahy ho be fanahiana ianao. Toery izany. Mety alaim-panahy anahy amin'ny hoavy. Toery izany satria izao olona izao. Izao manana ny raiko. Izy no mitantana izao tontolo izao. Ny olona malala an'Andriamanitra dia ho feno hery ary hanana fitsarana ao aminy. Ary hoy ianao hoe ahoana ny amin'ny zanako? Fantatry ny raiko ve isan'ny volondohan'ny zanako? Eny fantany. Na misy firy isan'ny zanakao. Karakarainy. Ny tsirairay amin'ireo. Betsaka koa ny tsintsina eo amin'izao tontolo izao no isan'ny zanakao. Ka raha mikarakara an'ireny tsintsina rehetra ireny izy dia azonao antoka koa fa hikarakara ny zanakao tsirairay izy. Fantany tsara mihitsy ny olana misy eo amin'ny zanakao rehetra. Mety hoe tsy naharaka ny ampianarana, mety miady amin'ny aretina, mety misy kilemana sembana. Fantatry ny rainao izany. Vao isan'ny volondohanao. Ny olona man'Andriamanitra dia ahery indrindra. Izany no hitranga rehefa tonga ny fanahy masina. Manome toky antsika izy ka tsy miaina amin'ny tahotra isika. Ary tsika tohizana eto foana ny resaka mikasika izany mandritra ny andro. Tena Andriamanitra tsara nge Andriamanitra. Ary iny anie mba ho resy lahatra amin'izao zavatra tokana izao ny olona rehetra ao an-tany. Ny rainao dia ray tsara. Afaka inanao ve izany zavatra anankiray izao? Izy izay tsy niaro ny zanan'ilay tokana, fa nanome azy maimaim-poana, tsy nangataka tamin'ny ray akory izy sika andefasany zanany. Ny olana lehibe indrindra ho antsika dia tsy ny koronavirus akory, fa ny fahotana. Ny koronavirus mety hitondra antsika ny ampasany, fa ny fahotana mety hitondra antsika ny amin'ny ela. Ary novahan'ny ray izany olana izany, tsy hoe satria nangatantsika taminy, ny ray ny zanany mba hamonjy antsika amin'ny olana goavana indrindra trehitsika, dia ny fankanesana any amin'ny ela. Dia azonao heverina ve fa raha nanao izany ho antsika izy tsy ho ataony daholo koa ve ny zavatra rehetra? Ataony tokoa moa izany. Dia mety hiteny ianao hoe nahoana moa no misy zavatra ratsy miatra amin'ny olona tsara? Nahoana moa no misy zavatra mianjady amin'ny kristianina? Izao no lazaiko anao. Tsy fantatro. Misy fanontaniana marobe eto amin'izao tontolo izao. Ary tenitelo no amaliko azy. Izaho tsy mahalala. Fa nahoana ianao no tsy mahalala? Satria izao tsy Andriamanitra. Fa zavatra tokana kosa ny fantatro. Tena azoko antoka tanteraka. Romanina 5:20. Ny zavatra rehetra izay mitranga ao amin'ny fiainako. Satria zanak'Andriamanitra aho ary tiako izy dia hiara-miasa ny soa ahy. Tsy hoe tsy afaka nisy ratsy ahy. Ny Romanina 8:28 tsy milaza hoe ny zavatra rehetra mitranga aminao dia tsy afaka nisy ratsy anao. Na izany fotsiny aza ve tsy efa mampahery? Tsy afaka nisy ratsy ahy? Dia ray nantopo. Fa ilay izy mihoatra noho izany. Ny zavatra rehetra hiara-iasa ahasoanao. Inona ny fipetratakina? Tiako izy izay fotsiny. Voantso araky ny fikasany aho. Te hiaino azy aho. Te hitovy amin'ny Jesosy Kristy aho. Ny dikan'izany hoe voantso araky ny fikasany. Ny fikasan'Andriamanitra dia ny manao antsika mitovy amin'ny Jesosy Kristy. Tianao ve izy? Arak'izay tratrin'ny sainao. Tsy misy amintsika afaka milaza hoe tanteraka ny fitiavana an'Andriamanitra. Izao tsy afaka milaza hoe tanteraka ny fitiavako an'Andriamanitra kanefa arak'izay tratrin'ny saiko dia tia an'i Jesosy Kristy aho, tia an'Andriamanitra aho. Ary arak'izay tratrin'ny saiko dia tiako tanteraka eo amin'ny fiainako ny fikasany. Tsino izany fa fitohizako amin'ny Kristy. Indraindray tsy vitako tsara izany kanefa tiako tanteraka izany. Tsy misy salasalana ho poko ny fitiavako an'izany. Mino aho raha lasa nabavy tsy atao amin'ity fiangonana ity ianareo. Raha tsy izay koa ny fanirianareo. Te hitovy amin'ny Kristy ianao. Aza manamelo tena ary aza vela hameloko anao ny devolo. Aza vela hiteny ny devolo hoe tsy misy fanantenana intsony ny aminao.
mety manana alemena maro ianao izao koa manana betsaka fa tsy avelako hiteny amiko ny devoly hoe tsy misy fanantenana amiko. Andriamanitra no mifidy ahy talohana riana izao tontolo izao ary ny raniny ny zanany ho faty ho ahy nefa aho tsy nangataka azy hanao izany akory. Ahoana izy no tsy hanao izany aminao koa? Manao mihoatra noho izay mety angatantsika na saintsaintsika izy. Mbola tiako ho tohizana foana ny resantsika kanefa heveriko fa ny fanahy masina indray izao no hanao ny ambiny. Hitarika anao handroso lavidavitra kokoa izy amin'ny lalina izay diavinao anio. Miangavy ianao ao sokafo ny fonao, mifono eo ihany ny fahotana rehetra, aza miandriandry. Efa nolazaiko fa lalàna tokana natsangako ahy izany, tsy hiandry na kely aza. Raha vao manenjika ihany feon'ny fieritreretako amin'ny zavatra anankiray, avy hatrany aho dia manatona an'Andriamanitra, eo foana izy ary afaka miresaka aminy aho. Naiza na amin'ny sasakalina rehefa taitra aho, naiza afaka miteny aho hoe tompo diso aho tamin'iny mamela ny eloko diovy aho, dia izay dia vita. Miala avy eo aho madio ny eritreritro, apetrako ny finday ary tsy manelingelina intsony iny resaka iny, dia miala aho manaova tahaka izany isan'andro. Ataovy madio foana ny fieritreretanao. Ary zavatra iray anampehako azy, na oviana no misy hahafahanao fidy, dio foana ny fanetretena. Raha miresaka amin'ny olona anankiray ianao, mafanafana ny raharaha, dio ny fanetretena, mietre, dio ny fietrena fa izany nataon'i Jesosy. Ary izao lalàna anankiroa izao no mandidy ahy eo amin'ny fiainako. Ataoko madio foana ny fieritreretako ary vidiko foana ny fietrena amin'ny fifandraisako amin'ny hafa. Izany foana. Ary mino aho fa Andriamanitra momba ahy tahaka nombany ihany andritra ny taona maro. Iazonako an'izany. Mitahiry ny fieritreretana ho madio sy mifidy hatrany ny fehitrena. Tsy mba mitady izay isesehoana na ovianao tamin'izany na tamin'izy na tamin'izy. Tsy mba miseho mahay noho ny hafa, manatsaina noho ny hafa, tsara kokoa noho ny hafa ary ninona tsy mahaliana ahy izany. Mitady izay hitrena foana aho, mitady izay hananana fieritretena tsara. Raha manaraka ireo lalàna vitsy ireo ianao, mitahiry ny fieritretana madio sy mahay mihetry foana, dia mino aho fa hitolagaga ianao raha ahita ny fanatrehan'ny rainao ho azonao tsapahitanana. Miaraka aminao ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy mila manao fanazarana ianao mampisy ny fanatrehan'Andriamanitra tahaka izay lazain'ny boky sasany. Tsy mila manao fanazarana ampisy an'izany ianao. Ho tonga eo izany ary ho fantatrao fa eo izy amin'ny fotoana ilanao azy, dia eo izy. Hiteny aminao izy amin'ny fotoana ilanao torohevitra amin'izay fanapakevitra tokony ho raisinao. Andriamanitra ne hitahy anareo rehetra raha lahy sy anabavy. Tiako amin'ny Kristy anareo rehetra. Tena feno fankasitrahana satria manana anareo rahalahy sy anabaviko ao amin'ny Kristy ianareo. Ilaiko ianareo ary ilainareo koa ao. Aoka isika hiondrika alohantsika hivavaka, aoka hivavaka isika. Aoka isika ho feno fanajanan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Aiza ny an-danitra? Tsy ataonao ho zavatra tsy misy vidiny teninao. Tena tombontsoa lehibe tokoa ho anay eto amin'ity tany ity ny ahafahanay mbola mihaino ny feonao. Lord, I never want to take it for granted that you, Almighty God, humble yourself to speak to me. I want to be grateful, Lord, all my life. Thank you for speaking to us. Let your name be glorified. Thank you for giving us a wonderful meeting today, even though we are so separated by distance, but in the spirit we are one. Thank you. In Jesus' name, amen. Amen.